iavana amiravoravo ny foko ampita amitsika ny am'ity fandarana androany ity a zay manamafy amitsika ny am'izany hoe fanantenana nana ny kristianina tena iavany tsy mampisalasala fa tena nana ny antoka mihitsy ny amin'ny sitrapon'andriamanitra ny amin'ny ambadika zao fiainana zao talohan'ny nandozan'ny mpianatra marina kokoa dia talohan'ny aretany ny azo fijaliana dia toy izao raha vakina ny zavatra nambarany Jesosy hoandro mpianatra manokana fotsiny ary anao zay efa mino an' Jesosy Kristy dia ny teny aza malahelo ny fonareo mino an'Andriamanitra ary mino agio ao an-trano ndraiky misy fitoerana maro raha tsy zany dia efa nilaza taminareo ao fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka andray anareo ho any amiko ka zay toerako itoeranareo koa ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay aleako ho itomasy taminy tompoko tsy fantatra izay aleanao ka ahoana no ataony ahoana no fahafantarana ny lalana hoy Jesosy taminy izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako raha nafantatra ianareo dia nafantatra ny ray koa ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy ny tena mafy eo amin'ny olona io moa zany resaka resantsika teo ny fahafatesana dia midika ho fisarahana dia mahavariana kely fa Jesosy mialohan'ny iainany an'ilay zavatra hitrangy eo amin'ny azo fijaliana anoloran'ny aina satria fa tsy maty no fahotantsika akory ny tompo raha ny tena izy fa nanolotra ny aina izy mihitsy ny nanolotra ny aina antsitrapo tsisy manaisotra ny aiko amiko izy fa zany manolotra azy ary zany mandray azy indray dia eto ny tompo milaza amintsika ny amin'ny hoe aza malahelo ny fonareo eo natrehany fisarahana atria fahafatesany dia midika fisarahana isika rehetra za zay miteny aminao ianao zay manatrika an'izao fandarana zao dia samy manana antony alahelo ary antony lehibe indrindra amin'izany dia ny fisarahana satria fisarahana tsy hoe olona andeha kely ho an'ny fianaratsoa na ho an'ny mpitan-dranomasina dia avy miona fa ny fahafatesana dia tahaka ny avy hatrany dia mametraka rindrina be eo anylohantsika hoe tsy fakahita intsony ry ava Jesosy Kristy manometsika fanantenana azo antoka fanantenana feno tanteraka zao ny nambarana aza malahelo ny fonareo aza malahelo ny fonareo satria nahoana misy fonenana zay efa noman'ny ray fonenana maritra fonenana tsara indrindra tonga lafatra isika zao raha ohatra maheno hoe iza moa no hanao an'io lalana io iza no hanao an'io trano io dia raha varentsika hoe ny toy izao ny orinasa toy izao nanao azy le mason tena mahay miasa be nanao azy sy ny sisa sy ny sisa mino fa tena ho tsara be mihitsy le toerana ho vantanana zany ho vita tsara be zany io lalana io ho tena ho toy izao zany io tanàna io sy ny sisa sy ny sisa Jesosy mampanantena misy toerana maro zao trano ray ary zaho zay anamboatra fitoerana ho anareo Jesosy no anamboatra azy ao amin'i Jesosy Kristy zany dia zao misy valim-panontaniana azo antoka ny ao ambadika zao fiainana mandalo zao dia nivantanana toerana tsara tonga lafatra za zay mitory aminao dia mba malahy kely mba ilaza momba kely za dia nisany olona nahatahotra fahafatesana fahadiranova na olona tsy tena kaikary raha vao maheno fotsiny aresaka hoe maty tonga dia tsy mahita tory ny alin'iny farafakely ary dia natahotra foana za zay mitory aminao dia niaina tamina toerana zay satria lehibe tamina toerana tena any ambanivohitra be misy tany tamin'ny mbola kely zay nahafantarako zavatra be dia be momba ny fisehoan'ny endriky ny asan'ny maizina
ary tena natonga mihitsy fadiranovana io natrea amin'ny fahafatizana vo maheno fotsiny ary olona anankiray miara-ny fahafatizana dia efa natahatra satria nisy fanahy ny fahafatesana nampahory fa sao ny satrambarako aminao rehefa nandray ny famonjeny Jesosy Kristy tompo momba ny fiainana mandrakizay atolony io tena niova mihitsy natsapa mihitsy zany fanantenan'ny kristianina zany ny fanantenan'ny kristianina tsy dia fanantena valim-bavaka mba ny fiainany ety an-tany any omeny ny tompo anao zany tsy dia fanantenana fahombiazana loatra omeny ny tompo anao zany tena fanantenan'ny kristianina ny tena fototsorena ny finoana kristiana finon'Andriamanitra ray zanakary fanamasina finoan'i Jesosy Kristy mampamonjy tokana azy finoana ny fiainana mandrakizay an-trano raiky izy misy toerana maro tomasy no fantatsika mila pofo mivaingana izy mila zavatra maro toerana izy amin'ny majiosy azy dia izy hoe tsy fantatra ny lalana tsy fantatra izy alianao tsy fantatra ny lalana ao ny afantarana eny amin'izany dia Jesosy zany ny lalana izany lalana ny olona mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana manana antoka izy fa raha miala ety izy efa misy toerana namboariny ray manokana misy toerana efa nomany Jesosy Kristy manokana ivantanana ary toerana tsara tsy toerana olalovana fotsiny vetivety fa toerana maharitra ary toerana mahasambatra toerana tena tonga lafatra zany ny ampahirizako anao andrano ary ny lalana makany tsy misy zavatra be dia be minoan'i Jesosy matoky azy zay fotsiny ilay izy tsy mila hoe tsy maintsy mandalo an'izao dinga zao mandalo an'izao dinga zao mandalo an'izao dingan'izao zao zatrambarako anao fina kristianina tsy hoe manao an'izao dia amin'izay mandova fiainana mandrakizay tsia fiainana kristianina zao satria manana fiainana mandrakizay dia manao an'izao raha manao san'Andriamanitra tsika aza manao san'Andriamanitra mba azahoana fiainana mandrakizay fa satria anao manana fiainana mandrakizay dia ataovy ny asan'Andriamanitra azoarina amin'ny olona mikarakara ny ankohonana io tsy hoe ndeha anao an'izao mba nanako ankohonana fa hoe satria manana ankohonana dia manjary mamelona miaro karakara sy ny sisy tsy avy amintsika na zao tsika fiainana mandrakizay fa avy amin'i Jesosy ilay lalana fanomezana maimaim-poana zany mino azy tsika dia tanteraka amintsika ilay izy zao izy ny lalana sy fahamalina ary fiainana tsy misy olona mankany amin'ny ray ny kristianina dia manana fanambarana mazava Jesosy Kristy rery ny lalana tsy anisan'ny lalana izy fa izy ny lalana izy rery no azotsika fihavanana amin'Andriamanitra ray ary zay nambarana tsy misy olona mankany amin'ny ray afa tsy amin'ny alalako tsy amin'ny lalana fomba mpivavahana tsy amin'ny lalana fanarahana olombelona ity an-tany tsy amin'ny lalana fombafomba mety alahelo anao lazako an'izany fa tsy hoe rehefa voasoratra amin'ny registre amin'ny fiangonana ny anaranao dia mankany amin'ny ray ianao tsy zay le izy tsy hoe mpitoro filazantsara dia zay mahatonga mankany amin'ny ray fa zao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy rery any finoana azy fanarahana azy ny zavatra atao sisa dia vokatr'izay takany hoe velona dia mihetsika miasa fa tsy hoe mihetsika miasa mba ho velona fa satria velona manana fiainana dia misy zavatra ataoko ny fiaina kristianina zany dia toerana miatran'Andriamanitra atsika ary vokatr'izay toerana zay dia misy toetra vokatr'izay misy asa sy hetsika vokatr'izay vokatra sisa takany hoe io lay azo dia mamoy ho azo pirofo iny sisa mampiseho fa poma marina lay azo dia mamokatra poma izy
ino no afantarina n'ilay azo ohatr'izany koa ny fiainana mandrakizay finoanan'i Jesosy Kristy dia mahatonga anao manana fiainana mandrakizay ary manana toerana voaomana ho anao. Mino an'i Jesosy va ianao dia milaza aminao mamokara vokatr'izay finoanao zay, ary ilay zavatra nataonao tsy iny akory no tonga anao tafita any an-tranony ray fa le finoanao an'i Jesosy Kristy irery any. Noho izany minoan'i Jesosy tompo hovonjena ianao. Androany zany raha marina n'izao loha hevitra zao hoe Jesosy manambara ny tenany dia ho izy voalohany indrindra hoe izaho no izy. Tsy manana fiainana mandrakizay ianao raha tsy amin'ny alalako, tsy ho tafita any an-tranony ray ianao raha tsy amin'ny alalako, ho zava-poana zay zavatra ataonao raha tsy miainga avamiko aloha, fa izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Be dia be ny fanontana mipetraka eo aminao fa hoy Jesosy mahatsianao androany hoe ianao avy manaraha, dia tia ampahery ianao manaraha an' Jesosy. Izy ihany ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Amen.